Ndeha hanomboka ny fotoana indray isika ka manasanao hanondrika nylaonao fa hivavaka isika. Raha ny izay an-danitro nidera sy ny laza ary ny voninahitra dia tolotra ho anao rery ihany. Ngataka anao mba mindra fosy ameleko eo zavatra vitanay tsy vanaka tamin'ny sitraponao misaotra anao noho ny mbola misy anao ny tombonandro mbola afahanay manterika anjery manandraiky izay apetraka ao aminay. Aoka ho tsapanay amin'ny alalan'ny teny ny fanatrehanao ka molovola tanàna ihany ka hitondra fanavaozana amin'ny fiainanay ny teny tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Ny famoronana natao ampahary ny olombelona dia olombelona izay noforonina hiaina ao anatina tontolo. Ny tontolo noforonam-pahary aloha zany dia paradisa, ary ireo lehilahy sy vehivavy izay noforonina rehefa voaforona dia tao anaty paradisa mihitsy. Raha nahita ny pahary hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fanaovako vady sazy ho azy dia izay indrindra. Tsy natao hoe ho hiaina irery ny olombelona fa tokony hisy namana miaraka aminy izay mifameno. Satria ilay vehivavy izay noforonina dia avy amin'ny taolan-tehizany Adamo izay nisy banga dia hameno an'izay fahabangana teo amin'izay ilay vehivavy. Zany ny olombelona rehetra zany misy banga fa mila fenony. Ary izay indrindra hoe tontolo ara-pifandraisana izany no noforonina. Ary izay tontolo ara-pifandraisana izay dia antranterina fa ao amin'ny saina no mibaiko. Dia ny zavatra omeny fiarahamonina zany izao, ary sarihany an'ny olona dia asiany zavatra mampitambesan-tsaina azy ary mahavery saina mihitsy ary mety mahakorota-tsaina, tsy hoe adala akory fa mikirotana amin'ny fomba fijery sy ny fomba fisainana. Dia izay no mampatonga ny olombelona amin'izao fotoana izao zany hoe tena hoe olana saribahana, tsy voavaha mihitsy ary tena tsy mahita vahaolana mihitsy. Ary izay ny fitaka ataon'ny mpanjakan'i Jehovah mezinana izao. Satria izay zany le fahatsapana hoe mijaly, ory. Raha miteny mantsy ny soratra masina manao hoe inona no hoaninay? Tsy misy olona tsy mila an'izany anie. Fa izao tsy manaraka an'ilay fenitra mitovy amin'ilay fenitra apetrakin'ilay tontolo ilay izy, dia tena tsy mihinana izany. Satria efa misy sakafo mampilendalenda, matsiro, ary izay rehefa mitany na voan'ny Eva. Satria rehefa avy mifampiresaka ny pahary zany ny teny hoe misy hazo anankiray ao voany sa tsy azonareo hoanina fa amin'ny fotoana izay nanareo dia ho faty ianareo. Fa rehefa mifampiresaka tamin'ilay menarà ny Eva dia niova ny fomba fijeriny na ny fomba fisainana, ka ilay voankazo nandrarana mahafaty lasa mahafinaritra maso, mampilendalenda, ary nampiany ihany hoe mampitsiriritra ihany koa ary. Izany hoe misy fanovana ny fomba fijery sy ny fomba fisainana sarian'ity tontolo ity, dia izay hoe fandroritana. Ary izay mampatonga ny hoe sarotra zany ny miala mitoditra izay omen'ny tontolo. Tany alohan'ny taona 80 tany mbola tsy izao ny zavatra misy, satria tsy mbola misy an'ireo efa eny am-pelantanana amin'izao fotoana izao ny écran, ary be dia be ny zavatra mandrivotra ao anatiny io, dia lasa reny no mifehy. Ary izay mahatonga hoe ny ao an-tokantrano zany lasa kely fotsiny, fa ny any ivelan'ny tokantrano no tena mivelatra be ny fitaizana. Ka izao nefa efa tsy any ivelany intsony koa io, fa efa lasa eny am-pelantanana eny ny écran. Ka raha mijery zany izao ny tanora amin'izao fotoana izao raha ao an-trano ihany izy, fa any amin'ny écran any foana. Dia ilay tontolo zany izay misy dia mitarika ao amin'izay hoe lasa misy fahalianana ivelambelany.
ary io no miteraka ny olana, io no miteraka ny tsy fahafaham-po ary mahatonga ny hoe saribahana ny toejavatra am'izao satria misy zavatra mifandringotra, misy toejavatra izay aona de eo indrindra zany lasa ataony misaintsaina olana ny olona, miayany amin'ny inona ny ataony vadoka ny ivelany any, miayany amin'ny inona ny ataony ankizy, miayany amin'ny hoe tsy fahampina lafi ny arabola, tsy fahampina eo amin'ny lafi ny fanehoam-pitiavana, tsy fahampina amin'ny lafiny rehetra, de zay tsy fahampina izay dia mikiky ny fisainana de tsy manana fitoniana intsony, ary efa tsy manana fitoniana de zay mahatonga reny heritreritra manahirina be dehibe reny dia tsy voafehy intsony de mitroatra ary ny zava-doza de mety hitarika ho any amin'ny fivarilavoana. Ka eo indrindra no mahatonga sotra masany teny anaka atolory any fonao. Raha toa zany ka afantoka amin'ity tontolo ity ny fomba fijery sy ny fomba fisainana de amizana ny heritreritra, amizana ny fomba fijery. Fa raha mijery an'ilay Jesosy tompony finoana sy mpanefa azy de azo famelombelomana ao anaty. Tsy hoe akory hoe sambatra ianao rehefa misotro jus bien glacé amin'ity andro mafana ity, tsy fahasambarana zay fa le fahatanteran'ilay filana, le fahafinaretana de miteraka fahasambarana, io mantsy afangaron'ny olona. Ny mihevitra ndretra fa rehefa matanteraka ny fahafinaretana de sambatra sy miadana, fa ny sotra masina de mazava fa ny fahasambarana de manambary hoe sambatra ny malahelo am-panahy, sambatra no enjena noho ny fahamarinana, sambatra izay mamaky sy miaino ny teniny ity faminaniana ity. Ara-tsaina zany le izy fa tsy zavatra raisin'ny retsika dimy. Ka amin'ny retsika dimy mantsy no feheza mpanjaka n'izao izena zao misaina avy ivelany. Tsy tafiditra ao amin'ny sainanao vinana mpamitaka fa mifandray amin'ny Kristy mifandray amin'ny olombelona ao amin'ny sainy Kristy ary Kristy mampiasa ny saina. Fa le mpanjaka n'izao izay mamitaka amin'ny zavatra raisin'ny vavasaina dimy. Ary eo indrindra izany no hoe ilay famitahana ataon'ity tontolo ity izay ny fototry ny olana. Ka raha vao tsy mahatsapa an'izay famitahana izay dia sorena lava, dia ohatrany hoe mihevitra tena tsy tafavoaka mihitsy eto amin'ity fiainana ity, mba miezaka ihany manao an'izao ary zay indrindra hoe misy zavatra mitana ny saina izany izay tazominy eo ahatonga ny olona anankiray tsy ho tafavoaka. De zay mahatonga hoe menimeny izy, tsy afa-po izy, toa tsy tafavoaka mihitsy satria mijery ny fenitromeny tontolo hoe tafavoaka ane zany fa izaho ahoana. Ary eo indrindra hoe misarika ny saina mba ampifantoka ny fijery ao amin'ilay nahary izao rehetra izao, izy nanomeny aina, tsy zava-dehibe amin'ny olona mihitsy zany hoe foko oxygène zany le hoe aina, fa le zava-dehibe omeny fiarahamonina. Ka raha tsy ho ary le aina afaka anao inona na inona, raha ohatra koa tsy nisy fotoana afaka anao inona na inona, fa zany hoe tsy misy heviny ny aina, tsy misy heviny ilay fotoana izay omena araka ny atsika azy teto, fa ao anatin'ny fotoana ny anaovanao zavatra. Ary rehefa le tena izy no atao anatin'ilay fotoana de vita ara-potoana sy araka ny tokony ho izy. Ka lay mpanjaka an'izao famaizina an'izao zany mamily ny saina so amin'ilay tena izy, fa zavatra ivelambelany fahavarimbarianana ary mitady zavatra tsy mahasoa. Ka lay mpanjaka an'izao famaizina izao zany mifeny eritreritsika na ny fisainantsika amin'ny tolotra izay omeny, ary io tolotra izay omeny io de andrebireby ary tsy ahitana ilay tena izy sy ilay tena tokony atao, ka manjary ireny no mibaiko ny amin'ny zavatra rehetra. Ka io moa zany araka ny efa nahitantsika azy teto de ilay fihetsem-po, ary io no tena fototry ny olana.
ka raha vo tsy mahafeny fihetsem-po dia misy fiatraikany ao amin'ny fomba fisainana ary indrindra any amin'ny fanapahan-kevitra. De zay mahatonga hoe ny olana zany de izao, tsy hoe olana reny fa hitarika anao amin'ny tena vahaolana. Ampandiny tenanao ny olana, fa raha mandinika ny tenanao anao anatin'ny olana de hitan'le vahaolana. Fa raha mijany hoe tena olana ity de tsy hitanao le vahaolana fa ny vahaolana efa misy. Zay ny tany amin'ny famoronana ne de efa nomena rehefa tafiditra ny ota de efa nomena ny vahaolana. Raha ny teny Jesosy hoe de ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy. Zany hoe Kristy zany de efa hita tany amin'ny famoronana. Fa zany hoe ara-tandindona no nahitana azy tany. Fa rehefa tonga ny fotoan'andro de tonga Kristy de efa miaina ao anatin'izay hoe Kristy miaina ao anaty zany olombelona amin'izao fotoana izao. Ka raha mandinika ny soratra masina izany, izay ambaran'ny soratra masina hoe dinoinareo ny soratra masina fa ataonareo fa ho aminy no ananareo fiainana manankiray de ireny manambara. Izany hoe rehefa mandinika lalina ny soratra masina de ahitan'ny Kristy izay fahazavan-tsaina ka miteny izy izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mandeha maizina de anana an'le fahazavan-tsaina ampivelatra anao satria mbola mafitsy izao raha sandratra hiala amin'ny tany de taona ny olona rehetra anaraka fitomboana sy fisandratana ane zay. Fa matoa zany tsy mbola mitranga de variana amin'ny tolotro omeny ty tontolo ity. Amin'ny zavatra marina le tsy tena izy fa le endrikendriny fotsiny, lay ivelambelany fotsiny ary ino no miteraka ny olana. Miaina amin'ny ivelambelany fotsiny ny olona fa tsy tafalatsaka lalina any anaty anova ny fomba fijery ahatonga ny fivelana sy fitomboana eo amin'ny fiainana izany. Koa raha toa zany ka mbola nirehaka momba izao fiainana izao no mbola mifeny fisainana de izao ho tavela ary tsy ho tonga amin'ny tena fandrosoana. Fa raha toa kosa tonga amin'le fanavaozana ny fisainana de tsy ninana ny fomba fijery de izao anomboka eo de hisy fivelarana, anomboka eo de hisy fandrosoana eo amin'ny fiainana ka ahatonga ny fivelarana sy ny fitomboana. Ka raha tsy voazongozony ny famitana atao an'ity tontolo ity ny zavatra mahafinaritra ny maso, ny zavatra mampilendalenda ary ny fiheverana hoe mahay zavatra manan-katao sy ny rehetrarehetra izay mahatonga ny olona izaozao tsy hanana fanetretena ary manana olana izy amin'izay satria ny zavatra rehetra tsy fanaraka amin'izay tianao sy eritreretinao ary iny le makarary saina iny hoe ty mety amiko kanefa zao misy fanapahan-kevitra tsy mety amiko zany kanefa fanapahan-kevitra tsy maintsy ekena de reny zany la mitana ny saina de mamizana ny saina de mamisavisa zavatra tsy tokony ho visa-pisaina de mora tafiditra ao anatin'ny fitaka sy ny fandrika dia teraka fahamisy-pahasamana. Fa rehefa mifahazavan-tsaina zay omeny Jesosy de manana an'le saina mahay mandanjalanja ary mahay manapa-kevitra ho any amin'ny tsara mandrakariva de atonga anao zay hoe ahita fahasambarana izay maharitra ka hiteraka fanavaozana eo amin'ny toetra mihitsy izany. Andeha fahavaka isika misaotranao Jesosy noho ny teny ny fahazavan-tsaina ame fanainao masina zava fisainanay fanamafana sitraponao ary ampianay izany ka hitondra fanavaozana fiainanay ny teny tononona sy angatana amin'nanotsy Kristy vavaka. Amen.